ary ny diakona sokajy antso no manatanteraka ny fanompona amin'ity andro anivity. Ho aminareo rehetra ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Aoka hiaraka hitsangana isika hisaotra sy hideran'ny tompo amin'ny famakiana ny Salamo 5:70 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 5:70 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 ataontsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy, anandrantranao ary Andriamanitra fanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tontolo. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay tontolo. Lehibe Jehovah ka tokony ilaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mamimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandrananao sy ny asanao mahagaga ny sainsainko. Amen. Hira fahelina amby telopolo. Iaraka hivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, mideranao izahay noho ny fahasoavanao ka tafajoro ato an-tranonao. Notantanao izahay sy narovanao ary no taminao dia indro tonga eto ankehitriny hisaotra hanome voninahitra hidera sy hankalaza ny anaranao. Tsapanay fa maniraka anay ianao atoky hatramin'ny fahafatesana. Mankasitraka anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra masina ary Andriamanitra marina ianao. Koa manoloana izany fahamasinanao sy fahamarinanao ary fitiavanao izany dia manantona anao amin'ny fomba bebaka izahay. Tsy tanteraka izahay ry Tompo, fa mpanota sy mpandika ny didinao. Koa mifona aminao izahay, mamelany elokay, mamindrafo aminay, ahafahanay mahita marina ny tavanao sy haino anao amin'ity andro anio ity. Ary misaotra anao izahay, fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay sy manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Koa raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotra ao anay ankehitriny. Misaotra Tompony amin'ny Jesosy, mifona ho anay
dia treo feno amin'ny alalan'ny fanahy masina izao fotoana izao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, fa amin'ny anarany irery ihany no anaovanay mivavakay. Amen. Mipetraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Anomboantsika izany dia ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy, koa mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana hanao ny hira 2:700 ny 9:23 ary hitsangana ny tompon'andraikitra hitondra ny fampianarana ho azy ireo. Mialoha ny vavaka sy hamakian'ny tompona anjarany soratra masina mifandimby ary dia andeha ataontsika ny hira 770 ny 9:1. Hira 770 ny 9:1. Iary vavakintsika, Tompo Andriamanitro, mideranao izahay sy makasitraka ny anaranao masina. Saotranao no ny fitahinao, no ny famindram-ponao, ny fitiavanao, ka nomenao fotoana indray ahafanay mamaky ny teninao sy miheny afatra avy aminao. Ilay teny mampianatra, ilay teny manintsy, ilay teny taridalana. Ireo mpanompo izay menao hamaky ny teninao dia hamaky an'izany tsy sy latsaka. Andro mpanomponao izay tondra ny fampianarana dia fampianarana ahafany mampiorina ny finoanay sy asanay amin'ny anaranao. Ny ireo rehetra izay mety manelingelina anay Tompo amin'ny fienoana ny teninao sy ny afatra avy aminao dia bofoananao.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka la tompona malalanao no angatana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Miara-maka ny tean'ny soratra masina tsika. Izany dia ho hita ao amin'ny testamenta taloha. Testamenta taloha amin'ny Isaia. Isaia toko fahavalo amby efapolo, atomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 2:20. Isaia toko fahavalo amby efapolo, manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia vatsika amin'ny anaran'ny Tompo. Indro ny diaviko ianao, nefa tsy noho ny tenako, noho ny tenako ihany no anaovako izany. Indrisy lotoina ny anarako, ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Miaino ahy ry Jakoba sy ry Israely izay nantsoko, tsy miova aho. Izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Eny, ny tanako no nanorona ny fanambanin'ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha antsoko ireo dia indray miseho avokoa. Mivoria anareo rehetra ka miaino, izy amin'ireny no mba efa nanambara izany. Ilay tiany Jehova no ahefa ny sitrapony amin'ny Babilôna, ary ny sandriny ho amin'ny Kalediana. Izao dia izao ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy aho ka ambinina ny lalany. Manatona ahy ianareo ka miaino, hatramin'ny taloha na efa tsy nitenenanako tamin'ny mangingina. Hatry ny fomba vao nisian'ireo dia efa teo aho, ary ankehitriny Jehova Tompo no naniraka ahy sy ny fanahiny. Izao no lazain'i Jehova mpanavotra anao, dia ny iray Masin'Israely. Izao Jehova Andriamanitra ao, no nampianatra anao hahita soa, sady nitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Toy izay anie ianao mba nihaino didiko, dia ho tonga tahaka ny ondry sy ny fiadananao, ary ho tahaka ny ondran-dranomasina ny fahamarinanao, ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny alokon'ny kiponao ho tahaka ny sompo pasika. Ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. Mivoay ala ny Babilôna, miezavy amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mahafaly, ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany. Lazao hoe Jehova efa nanavotra ny Jakoba mpanompony, ary tsy mangetaeta ireo tamin'ny itondrany azy tany anefitra. Nampiboiboiboka rano ho azy avy amin'ny tany vatolampy izy. Eny, nampitresaka ny vatolampy izy, ka dia nikororona ny rano. Tsy nisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ho Jehova. Filazantsara ny Marka, toko 10, andiny 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Marka toko 10, andiny 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho nandray izany izy folo lahy, dia tesitra noho nataon'i Jakoba sy Jaona izy. Fa Jesosy niantso azy, hanantona azy ka nanao taminy hoe: fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza no te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza no te ho ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho afitra isolony maro. Hebreo toko 2, andiny 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Hebreo toko 2, andiny 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa satria manana nofo amandrany zaza, dia mba hanandray izany koa izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana, dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranaki Abrahama no vonjeny. Koa amin'izany
dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'ny Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana entiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ho fiomanantsika indray ny afatry ny tompo izay hoentin'ny mpanompony dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 170 ny 2. Ampitombona amin'ireo mandrakarivana ery avako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Amen. Izao fiarahamonina misy atsika izao ry avako malala dia fiarahamonina be marenina, sady manao vy andamosina fa tsy azo andamosina intsony. Ka rehefa miantso azy isika na ianao, raha hiany le antso dia ataony hoe misy miaino, fa raha tsy hainy kosa le antso dia tsy miaina tsiny, satria amin'izao fotoana izao dia mety tsentsina momba ny vaovaon'ny Covid angamba ny sofiny. Izany indrindra raha vako malala ankehitriny no mahatonga an'Andriamanitra tena mijoro mihitsy maneho ny maha-Andriamanitra azy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Maneho maha-Andriamanitra azy izy mba hananantsika ny fanahy fienona. Araka izany dia ny perikopa izay akanafatra ho antsika dia eo amin'ny Isaia 20 ny andininy 120 ka hatramin'ny andininy 220. Andriamanitra maneho ny faiziny na maneho ny maizy azy ny tenany amin'ny mino. Andriamanitra maneho ny maizy azy ny tenany amin'ny mino. Afatra telo ry avako no ampahirezana antsika indray amin'izao andro alahady anompoantsika an'Andriamanitra izao. Andriamanitra maneho ny maizy azy ny tenany amin'ny mino. Afatra voalohany dia izao ny hoe mitaona ny mino hiaino azy. Mitaona ny mino hiaino azy. Ny andininy 220 sy ny andininy 420 ry avako dia miresaka mahakasika izany. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe mihaino ry Jakoba sy ry Israely izay natsoko. Ity Isaia 50, ny Isaia 50 ka hatramin'ny 550 izay tafiditra ao anatin'izany ty perikopantsika ity dia atao ampandinika teolojiana antsoina hoe boky ny fampianonana ny Israely na ny fiangonana. Tao anatin'ny fahakiviana tanteraka tokoa mantsy ny Israely ry avako. Ary tratra ny fanjakana babiloniana, izany hoe babo izy sy ny fananany. Tao anatin'izany ry avako dia nihevitra ny Israely fa nandresy ny Andriamanitra babiloniana fa resy ny Andriamanitra izy ireo. Ny zavatra tsy tao an-tsainy reto Israely na ny Jiosy izay babo tena mpahababoana reto ry avako dia ny fihevitra Andriamanitra dia tsy mba fihevitra izy ireo.
tonga ny fotoana amin'izao perikopa izao amin'izao texte zao dia tonga ny fotoana haneon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy sy ny maizy azy ny tenany. Ary tonga ny fotoana antanteran'Andriamanitra fampanantenana ary antanteran'Andriamanitra ihany koa ny fiadanana izay atolony ho an'ny olony izay nanaovany fanekena. Tao anatin'izany indrindra ry havako dia nampiasa olon'Andriamanitra na dia kivy ara ny Israely na dia ao anatin'ny fahakiviana na dia nanadino an'Andriamanitra tanteraka aza ny jiosy tany ampahababoana, Andriamanitra kosa dia nihevitra azy ireo mandrakariva. Ary nampiasa olon'Andriamanitra mba hanavotana azy ireo dia tsy iza fa Kirosy mpanjakan'ny Persianina izay namoaka didy tamin'ny taona 830 talohan'i Jesosy Kristy. Namoaka didy Kirosy mba hiverenany ireto jiosy babo reto hody any an-tanindrazana na any Jerosalema. Arak'izany ravako malala dia izany fotoana izany tokoa no fotoana aneon'Andriamanitra ary aneon'ny Israely ihany koa fa tsy maintsy atsahatra ny fanompoana hafa mihoatra ny fanompoana an'Andriamanitra. Atsahatra Israely ny fanompoana sampy dia ireo andriamanitra babiloniana izay vita avy amin'ny alimo ka atao amin'Andriamanitra izy ireo mba hiverina ahay ankatoa, ahay anaja, ahay atahotra an'Andriamanitra fa izany ny atao hoe miaino. Ary amin'ity Isaia 9:20 ty ry havako dia miverimberina izany hoe miaino izany. Ny fototry ny fanompoantsika an'Andriamanitra ry havako malala dia io fiainona io. Ary ny fahombiazana fanalahidy na hitantsika fiadanana ao amin'Andriamanitra dia izao mila mahay miainontsika. Fa miverimberina eto io miaino, miverina iny efatra izy amin'ity texte atsika ity fa tena sora-baventy izy ao amin'ny fiandohany 9:20 hoe miaino. Zany hoe ry havako variana tao anaty fanompoan-tsampy loatra ny jiosy tanam-pahababoana. Voageja tao anatin'ireo endrim-pamatorana maro samihafa. Voageja tao anatin'ny sampy ny fijangajangana ara-panahy nanakalo tanteraka an'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany Andriamanitra dia tena nirotsaka an-tsihatra mihitsiny ny sahirana hampody azy ireo any amin'ny taniny. Ary foazan'Andriamanitra mihitsy izy ireo satria tena antsoina hoe maty ara-panahy. Ka tokony hiverina any amin'ny taniny ary tokony hiverina amin'Andriamanitra izay vavany izay fananao fanekena taminy. Fa raha tsy izany dia hiara-ny loza izy ireo raha tsy hihaino sankatoa, hihaino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana sy fanajana izay midika fitiavana an'Andriamanitra. Any amin'ny 2:20 dia milaza an'izany hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Izany hoe ny fahaiza miaino ny fankatoavan'Andriamanitra dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra antony hanomezan'Andriamanitra fiadanana ho an'ny olony. Ho antsika ry havako vanim-potoana nararotantsika hiainona an'Andriamanitra izay tsy mitsahatra miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny izany. Fotoana ihany koa ry havako malala handraisana fanapahan-kevitra tsy hiverenana amin'ny zavatra teo aloha intsony, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ry havako andeha hatahotra an'i Jesosy Kristy isika ka hankatoa ary hanaja izay rehetra ambarany. Ry havako azavariana intsony manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Azavariana intsony manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Izany hoe manao zava-dehibe mihoatra lavitra no fitiavana an'Andriamanitra. Fa tena ahitana loza izany, tsy ahitana fiadanana izany. Ry havako malala, ny fahaizantsika miaino sy mankatoa an'Andriamanitra amin'ny fototry ny fiainantsika ary izany no anaporofona maha-kristianina antsika. Israely mantsy ry havako dia olona mpiodina, olona tsy nahay nankatoa, tsy mpankatoa ny teny fa mpiaino, mpanadino. Fa isika kosa ankehitriny mbola misy tahaka izany, mbola misy mandovan'izany hoe miaino fotsiny, hoe
torina ny ten'andriamanitra ampita ny afatr'andriamanitra fa inona fotsiny fa hafa ny aseho ny asehon'ny fitondran-tena raha-pitsonina fa eto ry havako a dia mbola tsy mipaika ny ora fotoana ienona sankatoavana an'andriamanitra izao fotoana hijoroana vavolombelona ny andriamanitra tsara fanahy ny andriamanitra ivavahantsika izao noho izany ry havako malala dia tsarovy fa tsara lavitra mihoatra n'ireo zavatra hafa eo andriamanitra ivavahantsika eo aza manakala andriamanitra zavatra hafa intsony ary ataovy zava-dehibe a ny fiaonana sy ny fifandraisana ary indrindra mifankatoavana ny tenin'andriamanitra mazava ny afatra ry havako andriamanitra maneho ny maizy azy ny tenany amin'ny mino a mitaona ny mino hiaino azy atray na kristianina atsika atraiza ny fenotsika an'andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao atraiza ny fankatoavantsika sy ny fahatahorantsika an'andriamanitra fankehitriny tompo dia mitaona atsika andeha hiaino andeha hankatoh atahotra hanaja ho tia an'andriamanitra mihoatra no zavatra rehetra isika ny afatra faharoa ry havako andriamanitra maneho maizy azy ny tenany amino hiandany amin'izay mihaino azy hiandany amin'izay mihaino azy ny andininy fahavala amby folo ry havako malala dia miresaka mahakasika an'izany vaky toy izao ny tena mianaran'i Jesosy toy izay anie ianao mba hanieny ny didiko dia ho tahaka ny ony ny fiadananao ary ho tahaka ny ondran-dranomasina ny fahamarinanao na toy inona ry havako malala ny fahotandreto jiosy reto a na nanadino an'andriamanitra izy ireo na dia tena nanakalo an'andriamanitra amin'ny zavatra hafa nijangajanga ra-panahy izy ary izy ireo dia tsarovy fa teo anilany sady mijery azy mihevitra azy mandrakariva andriamanitra izany no mahatonga an'andriamanitra ny hevitra azy ireo ka nampanantena fiadanana ary namoaka azy ireo tsy ho ampahababona intsony fa amerina ny fiainan'izy ireo ho amin'ny laoniny ary mihoatra lavitra tahaka an'izay efa niainany tany Jerosalema teo aloha aza no mbola hiainany rehefa tonga any Jerosalema izy ireo taorian'izao fahababona izao ry havako malala fotoana ihany koa izao iandanian'andriamanitra amintsika fotoana hieverin'andriamanitra izay mahasoa atsika izao ry havako aneon'andriamanitra ny maizy azy ny tenany eo amin'ny fiainantsika tokoa tsarovy fa ny fangejana sy ny famatorana mahazo atsika eny amin'ny fiarahamonina ry havako dia efa nentin'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny azo fijaliana ka zao ny fotoana haneon'andriamanitra anehoan'i Jesosy hanavahany ny manompo azy sy ny tsy manompo azy noho izany ry havako malala amin'izao toejava-tsarotra lalovan'ny firenena izao miavaka ny mino miavaka isika miavaka ny olom-boafidin'andriamanitra satria Jesosy no miandany sady manome toky fahomba ny mino mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao tsarovy ary fa eo anatrehany famakivakytsika izao fiainan'izao eo anatrehany tsangan-javatra maro samihafa misy eny amin'ny fiarahamonina dia hevero fa mihevitra atsika foana ny tompontsika hevero fa miandany aminao ny tompo hevero fa izay mahasoanao no tanterahan'i Jesosy izany hitantsika teo amin'ny filazantsarany marika teo fa tena nanolotra ny tena ny tompo mba hanavotany analana ny fatorana sy ny fangejana mahazo atsika amin'ny endrika maro samihafa ry havako malala andriamanitra maneho ny maizy azy ny tena ny tompo ka hiandany amin'izay mihaino azy rehefa feno fankatoavana sy fatahoran'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiainona dia tsarovy fa mifehevitra atsika tsy mba fihevitr'andriamanitra fa ho avy tokoa ny tompo haneho ny voninahiny hanokatra ny lalam-pitahiana rehetra handamy manki-totoana rehetra eo amin'ny fiainantsika mety misy ny tsy fahasalamana mety misy ny tahotra fa Jesosy dia efa nitenantsika hoe aza matahotra Jesosy dia efa nampanantenantsika sady momba atsika noho izany mahereza ry havako mijoroa fa olom-boafidin'andriamanitra mijoroa fa olon'andriamanitra isika mijoroa fa
mpanompon'andriamanitra isika manana ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika eo amin'ny fiainantsika. Ampaherezo ny hafa. Ary izany raha avako malala no idirantsika sady ihany koa amin'ny afatra fahatelo rehefa nandray ny afatra faharoatsika dia ny hoe hiandany amin'izay mihaino azy Andriamanitra. Dia ny afatra fahatelo dia zao ny hoe Andriamanitra maneho ny maizazy ny tenany mino mibaiko ny mino hitory ny vaovao mahafaly. Mibaiko ny mino izy hitory ny filazantsara ny vaovao mahafaly. Amin'ny andiny faharoapolo ry avako dia milaza mahakasika izany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mivoa hiala amin'ny Babilôna, mieza avy amin'ny Kaldiana, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany. Lazao hoe Jehova efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Jakoba mpanompony zany dia tsy izy zany fa ny Israely zany, ary ny Israely tsy izy fa fiangona isika izany zao. Andeha isika nandray famonjena mamaim-poana isika, navotan'Andriamanitra isika, nanehoan'Andriamanitra maizazy isika, matombola tonga eto am-piangonana, matombola mipetraka eny ambony dabilio mihaino ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, tsotra ny takian'Andriamanitra amintsika. Andeha hambarao ny famonjena no raisintsika. Andeha hambarao ny vaovao mahafaly. Fa maro ny olona mangetaheta mila famonjena. Maro ny olona tsy salama, maro ny olona kivy. Indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy hita intsony izay aleha. Sika ny andrasan'Andriamanitra hantanteraka ny baiko izay nanerahany Jesosy antsika ny amin'ny marika 5:5. Hoe mandehanareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa matoky fa Andriamanitra momba antsika ao anatin'ny fijoroana vavolombelona izay ataontsika. Ravako malala, manana asa isika. Manana andraikitra tsika eny amin'ny fiarahamonina misy atsika. Meteza ary isika ravako. Meteza isika hanome fifaliana, hanome soa, izara soa ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny filazantsara. Ampaherezo ny fiarahamonina, ampaherezo ny mpifanolo-bodirindrina ravako. Fa maro ny kivy amin'izao fiainana izao. Fa miavaka kosa ianao. Ianao isika izay fataon'Andriamanitra mpandresy an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finoan'i Jesosy Kristy no nataon'Andriamanitra ihany koa vavolombelona filazantsara ho famonjena hatrany amin'ny farany tany. Meteza ary isika ravako mba tena hitoetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika ka ankatoeran'i Jesosy Kristy eny amin'ny fiarahamonina. Noho izany ravako, hatray izany asan'Andriamanitra vitanao, mipetraka amin'ny fanontaniana. Raha izany tokoa no hafatr'Andriamanitra, raha izany tokoa no sitrapon'Andriamanitra amintsika, move fa mba maro ny olona voafatitra sy voageja ny voataonanao nataonao tafahoana tamin'i Jesosy. Fa izany ny baikon'Andriamanitra eto. Hoe fa nahazo famonjena ny taranaka Jakoba dia ny firenen'i Israely andeha ambarao torio hatrany amin'ny farany tany. Aza menatra ry havako ny vavolombelona ny tompontsika eo amin'ny fijoroana ny vavolombelona amin'ny fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Mazava ny afatra ry havako malala, Andriamanitra maneho ny maizazy ny tenany ny tompo, maneho ny maizazy amino ny tenany tompo, voalohany mitaona anao izy mba hihaino azy. Ankatoavo ry havako, ajao ary atahory ny tompo Andriamanitsika amin'ny alalany fitiavana anazy. Iainana sy velomana ny didiny sy ny sitrapony ary aoka ho vavolombelona ny filazantsara isika. Ny afatra faharoa teo dia Andriamanitra maneho maizazy ny tenany amin'ny mino tompo hiandany amin'izay mihaino azy izy. Isika io mihaino ten'Andriamanitra io, tsarovy fa hiandany aminao ny tompo. Aza manana tahotra itsonina tebiteby na manana fanahina fa asehon'Andriamanitra ny maizazy antsika eny amin'ny fiarahamonina. Tanterana ny teny manao hoe ataoko miavaka manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ary ny afatra fahatelo dia ny hoe Andriamanitra maneho maizazy ny eo amin'ny mino ny tompo, mibaiko ny mino hitory ny vaovao mahafaly. Manana anjara isika, manana andraikitra isika, ny antom-pahavelomantsika dia nitory ny tenin'Andriamanitra, hijoro ny vavolombelon'i Jesosy Kristy, ho aina ho an'ny hafa, ho fifaliana ho an'ny hafa, ho famelombelomana ny fiarahamonina. Tanteraka amintsika ny ravaka izany ten'Andriamanitra ary voasoratra aty am-pontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra, ho antsika kosa izany teny fiainana izany.
dia tsika mbola hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao mampahiry anay amin'ity andro anio ity. Fa na dia maro ary ny kivy trotraka eo ambava ao amin'ny fahafatesana, maro ireo mitanondrika very saina tsy mahita izay ale. Ianao Andriamanitra ankehitriny dia mbola mamerina aminay fa ny fiainonanao no mampandroso anay ahafahanay mahita fiadanana. Ary Andriamanitra miandany aminay mandrakariva ianao, Andriamanitra mahafantatra ny fahorianay zanak'olombelona. Tsy irery izahay, fa Andriamanitra manatanteraka ny teninao ianao, fa momba anay mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fampatsiahivana izay nomenao anay indray, ny amin'ny tokony hitorianay ny filazantsara, ny hijoroanay ho vavolombelona, ampahatanjaka ny reraka, ny amin'ny fampatsiahivana fa ianao Jesosy Kristy manafaka anay amin'ny vesatra rehetra, amin'ny fampahoriana rehetra amin'ny fiainanay, satria ianao efa niteny hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mangataka aminao ary izay Andriamanitra amin'ity andro anio ity, ampitomboy ny finoanay anao, ampitomboy ny fahatokinay anao mba tsy herikerika izahay, fa tsy ary mandrakariva fa Andriamanitra tsy lavitra ianao, fa eo akaikinay ary azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra. Vavaka manokana izahay amin'ity andro anio ity ho an'ny filohan'ny FJKM sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny FJKM Foibe, mba ho ampaherezinao mandrakariva izy ireo Andriamanitra amin'ny adidy rehetra miandry azy, ary hijoro vavolombelonao mandrakariva, fa any aminao mandrakizay no misy ny fiadanana. Mivavaka manokana izahay ho an'ny mpitandrina anay, Pasteur Andrianarso mivady sy ny zanany, mba ahery mandrakariva izy ireo amin'ny fanomponanao, ary hijoro vavolombelonao hatrany amin'ny fitandremana ny ondry eto amin'ity FJKM Ambavahadimitafo ity. Mitondra mbavaka izay Andriamanitro ireo marary rehetra ao anatin'ny fitaintainana ny orooro eo ambavahoana amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao miady amin'ny aretina. Ilay diakapoka taminao Jesosy Kristy ampy mahasitrana an'ireny marary ireny. Fa miangavy ianao izay fanahy masina, hiasa manan-kery ao anatin'ny marary, hiasa manan-kery anenao anatin'ny mpiandry marary, mba hahatonga azy ireo hitodika amin'Andriamanitra, mba hahatonga azy ireo ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana mandrakariva amin'ny fiainany, ka hidodidody hitady an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ankinay feno eo am-pelatananao ny synôda lehibe izay ho tanterahana amin'ny volana Aogositra, Tompo, ianao any andamina ny kitoatoana rehetra mba hatanteraka izany. Io manokana ity fitandremana FJKM Ambavahadimitafo ity, ny olona rehetra izay voasoratra anarany eto amin'ity fitandremana ity, Andriamanitro, mba hiorina tanteraka ao amin'ny teninao, ary azoto hivavaka ho vita fifandraisana mandrakariva aminao. Izany vavaka izany, Tompo, dia mbola akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ny etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zava-dehibe tokoa ry havana ny fitiavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra amintsika isan'andro, koa andeha isika hiaraka ny mpabe masy ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, iarahantsika manonona eo am-pitsanganana ny fanekempinoana Nikeana, laharana 2.
isika tonga eo fotoanandrenesana ny lalàna fiangonana isika riavana ho mangaraka ny tokona andraikitra amin'izany hitsangana hanambarany lalàna tsara ho fantatra. Dia mbola faly miaravantsika rehetra mianarany tompondray riavana amin'ity androany ity no ny fitahiny sy ny fahasoavany dia nitantanany antsika ka tonga etsoma tsara indray. Ankehitriny dia tonga amin'ny raharam-piangonana isika ka ny zavatra voalohany amin'izany dia ao anatin'ny fandaminana. Fandaminana izay efa nataontsika tao anatin'ity valanaretina ity dia toy izao: misy ny fisoratananarana. Fisoratananarana dia amin'ny tantely ny alakamisy amin'ny telo ka hatramin'ny 9 ary misy ihany koa ny laharana izay ahafahantsika miantso amin'ny fisoratananarana dia ny 034 03 510 56. Arakaraka ny isan'ny soratra anarana no isan'ny fidirana, satria efa fantatsika fa zato ihany zany no afaka mivory dia izay no nahafantarantsika ny isan'ny fidirana ihany koa fidirana voaloha ve sa faharoa. Tamin'ity androany ity dia tsy nahafeno zato ny isan'ny soratra anarana dia nataontsika fidirana ilay mpandeha ihany. Ajaina manakariva ny fepetra-pahasalamana anaovana ary ajaina trany fanaovana ny arovava sy orona, ny fanasana tanana rehefa miditra ary atao ny trano fiangonana ny elanelana iray metatra. Vaovao tsara ho fantatra, tsy hisy ny asa fahipaherezana izay ataon'ny asa fifoazana ary tsy hisy ihany koa ny fivorian'ny tevitra ra, ny fivorian'ny mpandray sy ny fanasan'ny tompo ary ny akatoko ny fandraisana. Tsy hisy ihany koa ny fivorian'ny sampana, fikambanana asa. Ny fianarana katekômena koa dia natsatra famoverina kosa amin'ny alaly sy vime arakaraka ny toejava misy ihany koa nefa. Ahenitra amin'ny fotoana manaraka ny vokatra FDL ary efa fantatsika fa misy ny fikasana izay anao ny rakitra manokana ho an'ny fisotronoan'ny ny président synodaly dia ahemitra amin'ny manaraka ihany koa. Miverina ary ao aorianan'izao raharam-piangonana izao ny fanentanana ara-pahasalamana, satria efa fantatsika fa efa miditra amin'ny miasarotra tokoa ny zavatra iainana ankehitriny amin'ity valanaretina ity. Ary eto mpamaranana riavana izao filazana izao dia filazana manjo nodomany ny zoma 5 avril 2024 rehefa nivahiny roa amin'ny 20 taona teto an-tany dokotera Rakoto Andriamiaja. Hoy mivady Rakoto Andriamiaja Janina teraka Randriamazomana, ny zanany, ny zafy, ny ray-tapo aminy, ny fianakaviana ray manontolo ary ny ray-tapo amin'ny vadiny Randriamazomana Zaki, Sra Samuelina Josiana ary ny zanaka manjafy.
eo ihany koa ny fiangonana Ambavahadimitafo. Ny nofony dia efa tafapetaka dia amin'ny fahasandrasany eny Ambohidratrimo, ary ny famangina dia mpanterahany fiangonana amin'ny fotoana manaraka. Ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ny fanohizana ny asan'ny fiangonana. Toy izay ravana ny raharaham-piangonana eto amintsika androany fa dia rary ny fiadanana tompo amintsika mandrakariva, ary dia miantso ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny fanatanana ara-pahasalamana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Faly miaravatsika amin'ny anaran'ny tompo miditra amin'ny fanentanana ara-pahasalamana izay edina tokoa amin'ity vanana retana izay eto amintsika ity. Fialan-tsinina nalalany arovava sahirana no miteny ao anatin'ny arovava satria le solomaso misy entiny aleo atao milamina l'izy tsy teny mafy tonga any aminareo angamba ny zavatra avaty fa mifono tonga any. Inona ny lazay efa voalaza mbenimbeny fa ity ady ity tena ady lehibe satria aretina mifindra izy io. Efa fantatsika mbenimbeny misy ireo efa entina ny ady ary efa ampiarina, efa nampiarina ary mbola ho ampiarina satria tsotra mpitenenana nefa kosa beny tsy manara-dalàna hoy aho. Na koa fantany ihany le izy fa misy mialangalana, misy ny mody tsy mahafantatra asa zany hoe arovava sy arorona ampidinina eo ambanin'ny orona l'izy. Gaga ihany mahita ny tena hoe dia ahoana zany. Nefa atsika izay manatrika etony dia misy vitsivitsy ho zaraina. Mizara roa, voalohany dia ireo le mahazatra ho amin'ny sofitsika, ary misy faharoa ahoana ho fotosainana sy fomba fiainana mba manampy antsika satria eo misy le tebiteby amin'izao fotoana izao. Raha teny tsotra fotsiny hoe inona reo fiarovana ivelan'ny trano, tsotra kely eny an-dalana, anaty fiara fitaterana, ao anaty fivoriana, tsotra kely be hoe arovana fotsiny vava tapenana tsara, ary eo ihany koa ny orona tapenana tsara. Satria tokoa mipitika avy amin'ireo ny zavatra ahina na avy any amin'ny hafa na ampitaitsika ohatra ny miresaka. Tonga an'le fiteny hoe aza dia lava resaka loatra fa mety misy ampitany ireny rehefa lava loatra ny resaka. Eo koa ny kohoka ohatran'izay ihany koa satria le kohoka tena pitika lavitra tokoa. Eo ny mihevona izay ohatrany hoe tsotra ihany nefa ny mampita azy koa ireny. Manatantana tsy lazay intsony. Misy ny savony, misy ny gel, ampiasao raha mbola misy, ampiasao foana. Eo ihany koa ireo fiampiaravana, aoka ety manomboka androany, aoka ty donina kely ity. Donina kely aloha ohatra hoe tsy mifamindra, misy tokoa famindra raha donina kely azy koa anomboka eto Ambavahadimitafo isika tsy hanao donina kely intsony fa dia kopakopa-tanana kely eny tsikitsiky vita ny resaka. Tsy hita le tsikitsiky maso koa eto amintsika. Dia zay angamba ny zavatra tsotra voalohany. Tsotra faharoa dia hoe inona indray ny ao an-trano
fanamafisana n'le teo ihany rehefa oatrano ao nareo a mba tsy famindrana ny oatrano indrindra misy ireo misy sorotra retina kely sorotra retina misy be dehibe mihitsy zay voalaza any amin'ny aina aman-jery rehetra anaty gazety sy ny fampiresahana vao mangitikitika io ny tenda dia covid zay vao mievina kely covid zay vao mikohoka kely covid zay tsia mety tsy zay le izy efa mety zay koa fa ny fiarovana ny tena atao betsaka koa raha ohatrany nareo metimety kokoa manao arivava arorona moa anatiny double izy io mba fiteny tsotra ataovy anakoroa mba miaro kokoa satria zay metimety kokoa zany a afahatsipitiany amin'ny rora zany la zay filaza azy fa fana matetika andrano raha manadotrano nareo mazo mampiasa eau de javel nareo misy moa zany nrefinireny fa nitsotra dia ray ampafolony tsotra kely fotsiny a anadiovana antrano a amafana ireo andalovana dia ny amin'ny varavarana zany eo misy poignet eo le tolana varavarana ny sisiny iny zany varavarana ny tohatra eo ny afahana ihany koa mba ireo arifanina zany amin'ny lavarangana mba afafao mantetitetika satria reny a hipetrahan'ny otrikaretina zany ary titeny zava-dehibe dia raha ohatra tokoa misy vo na tena fa misy sorotraretina mazava dia mila mitokana tianterena mety tsy ampy ny efitrano oatrano fa lay zany ary a rehefa mametaka ny arivava zay ataoko hoe double moa zany le izy dia efa zava-dehibe zay fa iny a mahasakana tsara dia mamerina an'le hoe mba iza mangingina fa tsy be resaka fa mamindra ny resaka ary farany tapany faharoa dia misy ireo fitaizany ara-pahasalamana tsotsotra ihany nefany a tondra fahomiazana ary ho atsika rehetra ay mampiasa izy inona ny tiako lazay ataovy toromaso feno ny fiainanareo tsy hoe matory foana ny zotokom-piainana fa ataovy feno misy mantany any hoe mefiry ary zany manomboka amin'ny enina ho an'ny antotrantotsotra anay dia tonga amin'ny fahafito dia hatreo amin'ny vavaly dia fampo zay fa aza manao reny toromasona olona dondrobelona tsy seriseritsy reny matory tsy le zotokonandro ka tsy zay fa izy ny toromaso koa misy fetraka manjary a tondra avizanana izy raha voabe loatra manarak'izay sakafo voalanjalanja faharoa voalanjalanja tsara ary amin'ny sakafo tsy hoe koa hoe tsy manina ny ampy fa ny eo a atao voalanjalanja tsara zany izy eo koa ny fanetsehana ny vatana zay zava-dehibe aza dino mandeha tongotra so ihany fa le tiamin'nyvadiny-tafo efa afaka mandeha tongotra eo amin'ny 10 minitra eo aloha farafara azy miangola foana zany dia misy 10 minitra zany dia efa misy azay no megary amin'ny arabe na avy tia mady dia atsasakadiny raha vareambolery dia atsasakadiny ka ny faliana tongotra io dia na atsasakadiny miampy hatramin'ny adiny ray zany a efa mitondra zava-dehibe eo amin'ny ara-pahasalamana ary tia atao hoe farany dia hoe manontany a alohan'ny farany moa teramarina iza tamin'ny tsikireto zao tsikireto manatrikireto ovina manomeme tsara ny vanitika tsara manontany tena hoe ohatrany jerepety any tohatrany tsy ampy le vanitena tsy ampy ny fimezana fa zany zavatra zany tena mitondra fahasalamana tanteraka mihitsy io fimezana io tsy tena hoe jereo vitany dia mitsakakaka io nareo fa tena ilaina ny fimezana mitondra fahasalamana manatsara ny fikoriana ny raha amin'ny tenan'olombelona ny fimezana ka lazaiko nareo rehefa matokony tompo mezana
dimimeza re sady zao raha bangabanga nareo navikasibosy tsy taliza ka niza zany a zay nitorevitra ary fary sady tsy kely miaho ny zavana atao rehetra eto ambavakava ninoniny zany tena mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainana manampy an'izay a dia mahay za misaotra amin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra saotra rehetra tokoa. Ry havana androso amin'ny ratitra isika koa aokana zany fitiavana mba hankasitrahan'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia ataontsika ny hira 120 sy 700. Ufanulana ndaksa yande yarakesanga nisika ataontsika mira 120 ny andiny voalohany sy fahatelo. Yeah.
misaotra an'Andriamanitra isika ry havana no ny fahatanterahany fotoam-pivavahana androany ary isaorana koa isika rehetra nandray anjara tamin'izany. Amarana ny fotoana ary isika koa andeha ataontsika ny hira 111 mialohan'ny tsodrano ary ny 114 ao aorianan'ny tsodrano. Ary ny tenareo tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Andinin'ny fahefatra. Isaorana an'Andriamanitra io fa voky zavatra tokoa ny fiangonana. Amakivaky ny herinandro vaovao indray izay miteza hitoetra hikarakara ny fiainan'ny fiangonana. Hijery ny mpanomponao tsirairay avy isan-tokantrano isam-baravarana mba hitsoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy. Ho anao Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Andehana amin'ny fiadanany tompontsika iray.